Sotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana na tanteraka ny fanimpom-pivavahana androany dia mankasitraka ireto mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny katekomena sy ny sampana dorikasy na tanteraka ny anjara fanimpony androany dia mankasitraka atsika mpianakavy finoana ihany koa ry havana dia manome fotoana antsika indray raha pitso amin'ny 5 ora sasany amin'ny alakamisy masina miaraka amin'ny loholona sy ny dekona isika amin'ny loha hevitra manao hoe ny fampahoriana azy no nahavonjy antsika ary ao anatin'izany ihany koa no anasana antsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra iray latabatra amin'ny tompo ao arian'ny mandritra ny fanimpom-pivavahana. Ndeha marana fotoana sika ry havana dia hitsangana anao ny hira fa 9 sy 700 ny andiny voalohany mialohan'ny tsodrano ary ny andin'ny faharoa ao arian'ny tsodrano. Ah
finoana riavana ny jodrano izay atolotry ny tompo hoantsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an Jesosy Kristy tompontsika, mpiandron-drehibe, hiala amin'ny maty, nitondra andrany fanekena mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo, izay ankasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mivavaha mangina. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo ry havana. Izinareo mamaritsika na Dorcas. Isika nandray anjara Kamana Dorcas eto mamarana fotoana zafady indrindra. Miaraka. Ny alina hariva